Miarabantsika rehetra, tonga soa tafaverina indray eto amin'ny TUTO son GASY. Mbola mamerina amin'ny fiarabana ho amintsika tsiraray avy zay mpanaraka tsy tapaka an'ity pejy ity ary de faly indray mitafatafa amintsika rehetra amaly an'izay fanontaniana zay azoko valiana moa zany anatin'ny zao fanontaniana apetraky ny responsable ny pejy TUTO son GASY izao. Araky n'izay voateny izay de hoe tutoriel ana son le gasy fotsiny zany io fanontaniana mipetraka hoe son gasy tokoa spécialiste ohatran'ny spécialisé amina son gasy ve le izy sa fahazahoako anazy hoe fampahafantarana momba ny resaka feo ny teknika mombana feo amin'ny teny gasy angambany fanazavana mitranga kokoa ato anatin'ny pejy zay ny mety fahazahoako azy raha tsy diso mpanaraka tsy tapaka mihitsy sika satria de tena misy teknika be dia be ilaina zany ao anatin'le izy de mba makasopapa kely amin'ny zavatra mitranga io de manontany fanontaniana any amin'ny MP miafina ihany koa de sady mba mahazo valiny zany mahazo valiny mahafapo tsara ihany koa fampifantarana ny resaka hoe mixage sy ny resaka teknika hoe inona ny micro ampiasaina sy ny sisa ohatran'izany de nampivoatra ny mety hoe nampivoatra ny zavatra natao zany. Tsara mariako moa zany fa eo ny mpiara-miasa BDB na ny responsable ato amin'ny TUTO koa ary de namatsika ihany koa fa za koa zany manana ny matosy kely anatrano de zay mba hoe tombotsoa zany anananao anatin'le izy hoe mba afaka mijerijery tutoriel hoe ahoana ny fanaovana mix an'izao ahoana ny fampiasana an'izao ohatran'izany de mahafinaritra le izy ary tena ilaina tokoa zany ao anatin'izany de nanatsara ny vokatra zay ngamba no azoko teneny. Pire ge manao vocal mira micro ny tena hoe haitsika fa misy fotoana fotsiny mba manararoatra kely hoe afaka mba mikitikitika kely manao son kely ohatr'izany satria efa fitiavana hatramin'izay ihany koa le izy. De ny afatra zany de sofina foana no miaino anazy ninona fitaovana ananantsika ilaina satria misy investissement daholo zany rehefa tena hita vokatra tsara tsika de mila misinvestir ao anatin'le izy manampy fitaovana na sisa ohatran'izany fa na de ananantsika nefa ny fitaovana rehetra nefa tsy ananantsika ny sofina sy ny teknika de lasa ohatrany hoe tsy de tena tsy tena tafavoaka zany am'le endriny tadiavintsika le izy zany de fahatelo farany ao anaty zany tsy mety afapo mihitsy sika ao anatin'io resaka son io fa ilainao ny manovo ny fahalalana ilainao manovo ny hevitra mitady hevitra rehetrarehetra de manasanao hijery hatrany ny pejy TUTO son GASY ato misy fitaovana ato misy torohevitra ato rehetrarehetra. TUTO son GASY fahafantarako azy ny resaka son ary indraindray koa manao resaka sary ihany koa raha tsy diso de misy vidéo kely de projet mo misy PDB ihany satria de fampitana zany le izy fampitana hevitra de TUTO son GASY moa anatin'izay sehatra zay hoe manampy anao amin'ny famoahana ny direct na famoahana zavatra be dia be de misy projet zay mbola iarahana ho atao zany ao anatin'izany de hitatsika eny foana zany ny fivoaran'izay rehetrarehetra zay. Afatra zany de zao hoe ilainao ny fitombona raha resaka feo sy sary no jerentsika de ilainao ny mitombo satria de tsy mety mahafapo mihitsy io zavatra fa misy zava-baovao isanandro ary koa talenta ao anatin'izany de manasanao mba hisabone am'le pejy aloha mba azahoanao vaovao rehetra mitranga zany na inona zany de hisabone am'le pejy de miinvesta koa zany ianao anatin'le izy satria ilainao zany zavatra zany de zay no anafarako atsika rehetrarehetra azadino sabone amin'ny pejy aloha de azonao vaovao rehetrarehetra.